Resaka ao mahakasika ny hoe fa maninona mitazaiky ny vavaka ataontsika satria ny baiboly le miteny hoe fampanantenan'Andriamanitra dia ensy amen. Raha lazana amin'ny teny hafa soratra masina dia miteny mazava hoe Andriamanitra tsy afaka mandany vavaka. Raha araka an'Andriamanitra tsy hoe tsisy taraiky tsisy tsiry rehefa mivavaka ianao dia ensy amen ny valiny. Kanefa fantatsika no zavatra rehetrarehetratsika hoe misy taraiky le vavaka mangatà dia omena ianareo. Rehefa jerevanao akaiky izy koa tranomasina io dia hitanao hoe ambaratonga anankiteny ao anatiny misy ny mangataka misy no mitady ary misy ny koa mandondony zany hoe sikafana rehefa aveo zany. Rehefa mbola tsy matry ara-panahy ianao dia ny zavatra ataonao dia ny mangataka hatrany. 90% kristianina mahery mihitsy arany no mangataka tompo ataovy zao dia nefa tsy mitranga arak'izay na ihany koa hoe mitranga kanefa roa volana ty aoriana dia tsy miverina amin'ny olana indray zany hoe fiainanao zany lasa ambony ambany hoe indraindray miakatra indraindray midina indraindray miakatra dia zay foana ny fiainanao. Eto izy miteny hoe mangatà dia omena ianareo. Misy ambaratonga ny fangatahana mahatonga ny olo hoe mangataka raha eo milantia amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy mitranoko ny vadiko ny vola miasa zay ihany ny ambaratonga misy anao. Eritrereto hoe 90 isanjato ny kristiana mahery ny 90 isanjato mangataka foana rehefa mivavaka. Dia misy tena maty izy na mangataka ihany mijanona eo tsy fantany hoe misy ihany koa ny ambaratonga hoe mitady ava amin'izay zay le tsona hoe zetel amin'ny teny grika zany midika le sonesisa fatakarana laly rehefa manomboka fantatra hoe ohatrany ahoana concept an'Andriamanitra hoe fa ahafahanao mahafantatra hoe manina tsy mivaly le vavaka teo aloha teo. Niteneniko ianao hoe raha resaka fitsaboana zao raha ohatra hoe misy olona tsy salama dia omena fanafody izy ataontsika hoe misy aretina zany io olona io dia inona zavatra mitranga to dia miteny ny dokotera hoe ty nohanao maraina toandro sy arivo mandritry ny 3 volana nataontsika hoe efa-bolana atao zay satria fantany hoe efa betsaka ny olona sitrana tamin'ny ampiasainy an'izay fanafody zay sy ny vanim-potoana tokony ampiasaina azy azonao ve dia rehefa misy fotoana koa tonga amina ambaratonga hoe teny hoe ohatrany tsy mety aminao ty fanafody ty tsisy ninina afaka anampiana ianao satria tsy mety aminao ty fanafody ty tsy miteny izy hoe tsy mety le fanafody fa hoe tsy mety aminao satria fantany izy ireo hoe mety io fanafody io fa enao rery any ka anao somary miavaka kely dia fantatray tsara hoe efa nandramana tamin'ny olona manarivo ny olona maro fanafody io fa mivatanao no mandany le fanafody mety hoe misy zavatra zany mety anontaniany ary ianao hoe tena nalainao tsara araka ny tokony ho izy ve ty fanafody satria resy lahatra zato isanjato izy hoe rehefa ataonao zay finanana fanafody zay rehefa ranao le izy dia mitranga dia zay koa nefa fampanantenan'Andriamanitra eny sy amen fa mifantaniny hoe ataonao araka ny tokony ho izy afele misy anakay zay Charles Kirk tany anarany tany Angleterre mivavaka amin'Andriamanitra izy hoe ameo anaty Andriamanitra dia tsy nanao ninin'Andriamanitra dray andro amin'izay izy taitra dia lasa izy nandeha tany amin'ny lalana iny nitondra karazana ohatrany hoe sachet zany nijoro teo anatina trano anankiray dia niraisiny le tany dia hoe atsoko ianao amin'ny tranoko atsoko ianao amin'ny ankohonako atsoko ianao amin'ny fianakaviako alina ray manontolo tao anatiny 12 volana voavonjy daholo ny olona rehetra teo amin'ny tanana io inona ny ambaratonga niditra niala tamin'ilay ambaratonga le mangataka izy ny olananao dia ianao mangataka foana raha iteny zao hoe hivavaka isika dia hoe meo trano Andriamanitra meo an'izao mangataka foana eo mijanonan'ny kristiana mbola tsy tonga tao amin'ilay ambaratonga hoe mitady izy rehefa mitady ianao manomboka fantatrao le fanambarana miditra ao anatinao hoe tsy ohatr'izao ny fiasan'Andriamanitra zareo mandeha Mosesy hoy Mosesy tamin'Andriamanitra raha tohizanao io Andriamanitra vonoy aho dia rehefa izy niteny esory eo ambokiny fiainanao tian'Andriamanitra napetrany tamin'ny toerana anankiray satria fantany ny fanambaran'Andriamanitra fantany tsara mihitsy tsy afaka ho esorina amin'ny bokin'ny fiainana ny anatrany dia nitadiaviny le ambaratonga le mitady zany fa tsy mangataka intsony dia tena miteny tamin'Andriamanitra izy hoe esory eo amin'ny bokin'ny fiainana ny anarako raha tsy ataonao ty dia ozy Andriamanitra ok anko dia ajantsika zay zavatra inona zavatra asany ao amin'ny Salamo 3
telo amby zato andreny fa fito ny teny hoe efa nampatarana Mosesy ny lalaka lehany fa ny zanak'Israely kosa nampafantarana ny asany. Zany hoe zanak'Israely zany le fangatana ihany fatany ihany dia iny nazahoany ihany fagagana kanefa ny an'ny Mosesy kosa nampafantarana anazy ny lalaka lehany. I Mosesy nafantatra tsara mihitsy ohatra ny ahoana ny fiasan'io Andriamanitra, fatany tsara mihitsy ohatra ny ahoana ny programany agendany Andriamanitra n'Israely fa ny zanak'Israely dia le mangataka fotsiny meo laoka izahay, meo hena izahay. Dia inona ny ataon'ny Mosesy miantso ny hena ho tonga izy dia tena mitranga arak'izay. Mosesy nafantakarana hoe araka ny bokin'ny Genesis hoe voaka avy tao amin'ny ranomasina ny biby rehetra. Dia Mosesy zany nafantatra tsara mihitsy ny zavatra rehetra mitranga mahakasika an'Andriamanitra, fantany lalan'Andriamanitra kanefa nenao inona ny fantatrao. Ministera Patrick moa miteny ministra Patrick miteny sitrany an'ny VIH fa tsy fantatra hoe ahoana ny alany ny VIH iny tao amin'ny vatan'ny olona, tsy fantatra hoe ahoana ny antony hoe mametraka tanana amin'ny olona izay dia sitrany izy satria ianao mijanona eo amin'ilay ambaratonga amin'ny fangatahana foana fa tsy mbola mikatsaka. Misy amintsika eto azo ny fahatakarana rehefa hivavaka ianao ka tsy mitranga arak'izay le valim-bavaka ao dia sikafanao ny baibolinao dia tadiavinao hoe aiza le fanambarana mifamatotra amin'ity vavaka ataoko ity dia ho fantatrao tsara amin'izay le ambaratonga fahatelo le mandondona zany dia ho sikafana ianao amin'izay fotoan'izay satria ny baiboly mangataka dia homena ianareo mitadiava dia ahita ianareo dondona dia ho voahana. Zany hoe tsy ianao no manokatra an'ilay izy fa misy olona ao anatiny manokatra an'ilay izy ho anao. Misy olona afaka manokatra varavaranao tamin'izany olona tamin'ny pasteur Chris voalohany. Mipetraka teo moa zany andro zany ny andro-tsona. Za moa efa nisy olona niresaka tamiko ny teny hoe nisy olona efa niresaka tamin'ny pasteur Chris hoe zao mahakasika ny olona ho raisinao io rehefa avy eo sy ny sisa misy bulletin tiany zareo vidiana eo amin'ny 7 millions de livres sterling zany vola ny zareo any Angleterre. Dia efa fantatra hoe tsisy fanantenana tamin'izany. Dia zareo miteny zareo amin'ny pasteur Chris daholo zavatra rehetra tianao resahana. Dia rehefa niditra tao moa fanontanian'ny pasteur Chris voalohany dia hoe inona ny zavatra afaka ataoko anao. Tsy niteny moa izy zany dia nanontany izy hoe inona ny zavatra ataonao sy ny sisa dia nizara teo izy hoe zao dia hoe aiza en Londres raha ny toerana misy anao dia tamin'izay moa izay hoe miovaova toerana tamin'izay dia niteneniko izy hoe izay moa miovaova bulletin foana dia hoe fa maninona tsy afaka mividy, maninona raha tsy afaka mividy fotsiny e ohatra n'ilay fanontany izy hoe maninona raha tsy afaka mitsiky fotsiny. So we had located already, a building we needed. Dia satria moa efa fantatra zareo ilay karazana bulletin ilainy zareo. He says, what do you need? How much is dia niteneny hoe ohatrinona ny zavatra ilainao dia niteneniko eo amin'ny 5 millions livres sterling eo ilay izy we can get it. Dia hozy izy pasteur Chris hoe ok afaka niazonao zany. Dia za zany andro teo hiteny izy hoe inona ny secret afaka mahazo an'izay dia izy afaka manantona an'ity olona ity ianao dia ameanao an'izay vola izay le olona dia hovidio le bulletin. Dia hozy izy hoe sanatria tsy ho raisiko tsy handray volany aminao ananiariary azy satria raha raisiko le vola dia ho vototra le révélation na le fanambarana. Dia hozy izy hoe inona ny zavatra afaka ataoko aminao dia hozy hoe raha misy fahaiza-manao ao anatinao raha voafehanao ny ara-bola azatsona prophète Uebetendrela fa tsy fotsiny hoe Uebet. Dia hozy izy hoe mba miavaka ianao nanomboka tamin'izay fotoan'izay mandrapa tonga ny androany nandritra ny efa taona be izao izao miara-miovinantoka voalohany ao amin'ny Christ Embassy maneran-tany. So when you get to the location, ka rehefa tonga amin'ilay toerana ianao opening the door, hoe misy manokatra ho anao le varavarana. Tsy ianao manokatra an'ilay izy rehefa mandondona ianao fa misy olona ao anatinao hoe ao ambadiky ny varavarana io maheno ny fandondonanao dia anokatra izy anokatra an'ilay izy anao. Izay le mahatonga le misy hoe famondrana ositra. Izay mahatonga ny Paoly niteny hoe maniry ny hoany aminao mba ahafahako mampita fahasoavana manokana ho anao, karazana fanomezam-pahasoavana manokana ho anao.
tsy le karazan'le mahazatra fa tena miavaka I came with the mindset of ina moa natongavako eto androany tonga eto mijery an'le fanambarana hoe misy zavatra nentinao ambavaka nefa tsy mitranka le izy raisiny soratra anasiny dia manombo mamaky anazy manombo mamaky azy raha ohatra hiteny izao ohatra hoe ty boky ny lalàna ity dia tsy hiala eo amin'ny vavanao avery koa aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity boky ny lalàna ity ajanony hoe efa nizaraiko taminao le izy taloha mbola avery baiboly tsy miteny hoe avao amin'ny vavy io na hoe teneny io zavatra io fa baiboly miteny hoe aza atao nefa ny soratra mpitoroteny miteny hoe mila ataonao confession tenin'Andriamanitra isan'andro baiboly nefa miteny hoe aoka tsy hiala amin'ny vavanao raha hiteny hoe ty fiaramanidina ity dia tsy tokony hiala eto amin'ny aéroport eto ohatra inona ny tian'izay teneniny midika izany hoe tsy mahazo mihetsika io fiaramanidina io ka raha teneny hoe tsy tokony hiala eo amin'ny vavanao ny boky ny lalàna dia tsy tokony hiala eo zany fa tazony eo tsy tokony hiala eo amin'ny vavanao aza miteny zany ianao fa tazony eo amin'ny vavanao le boky ny lalàna fatatra misy olona teny tsy izay loatra ny tianyteneniny fa izy saintsaino izy izy andro amanalina zay le aga mila misaintsaina le teny andro amanalina ianao fantatrao tsara hoe fotoana fisaintsainana ten'Andriamanitra dia ray andro ray manontolo eo 4 ora eo zany andro amanalina isan'andro zany ianao mila misaintsaina ny ten'Andriamanitra ngongonina amin'le izy tsy avoakanao amin'ny vavanao le izy aika izay nyteneny baiboly mandra-patonga n'le izy tena mitoetra ao anatinao rehefa tsy ho ela amin'izay manomboka hiteny an'le izy ianao manomboka hiteny an'le izy ianao eo no mahatonga anao manana problème manko mitady andeha ampidiny astainao manidina le fiaramanidina nefa tsisy carburant akory ao anatiny zao ny vanim-potoana ny révélation azonao vanim-bavaka ao amin'ny alalan'ny révélation zay ao anatinao good news word miaraka amin'ny angel provoquer réaction ary mendrika no enona drany